tambatra miara-manoja tena izy sehatra anaovan'ny mpanao gazety famakafakana ny raharaham-pirenena. Atoandroan'ny alarobia faha 20 volana febroary taona 2024 ampifaliana iray no iarahana aminao eto anivon'ny mandarana tambatra ty tompoko lasy tompoko vavy. Faly izay miaraka aminao ary dia manasanao ampanajana avy hatrany anaraka izany ny fandarana tambatra izay andinihana sy amakafakana ny tontolon'ny raharaham-pirenena ary izany rehetra izany dia tafiditra ao anatin'ny fifampizarana sy ny fifanabeazana ary ny fifanoana anaraka-hevitra eo amin'ny lafiny ankapobeny amin'izany raharaham-piainana andavanandro izany. Dia manasantsika anaraka ny fandarana tambatra izay iarahana amin'ireo mpanao famakafakana isan-tsokajiny. Ny zavatra iray izay everina fa tsy tokony anaovana tompotra amin'ny mpanaraka amin'ny fandarana tambatra dia vaky bararaka kehitriny ary voapirofo ny zavatra efa nifaritana teto amin'ity fandarana ity fa ararotin'ny team sy ny mpiaradia aminy ny sehatra rehetra izay misy fihetsiketsehana na le antsoina hoe foyer de tension zany mba ampiraisana sy ampimbonana amin'ny zareo tamin'ny hetsika izay nokasainy tamin'ny sabotsy lasa iny. Raha ny vokatry ny fanadiadiana sy ny fitrandraham-baovao nataon'ny mpanao gazety Jeannot Ramambazafy ohatra izay nanao ny antsoina hoe investigation dia voarainy namana Jeannot Ramambazafy ny fifandraisana na fifanankalozana antsoratra ary izay ny fanaovan'ny mpiaradia ao anatin'izany hoe solomaboaka team izany sy ireo mpikarakara ny onjam-peo miara-manonja ary dia voarakitra ao anatin'izany ny soratra izay manamarika hoe ataontsika maximum na faratampony ny fanentanana ny olona ho avy eny Ambohijatovo amin'ity an'io ity fa tonga izao ny fotoana anararaotana ny zava-misy entany indrindraindrindra ny mpianatry ny université ary tsy maintsy ezahana ny atome folona ny Analakely. Isan'ny voarakitra koa ny amin'ny hoe ny aiza sy aiza avy moa zao ny université efa mihetsika dia mamaly ny anankiray solomavambaoka ny amin'ny hoe ny université an'ny Fianaratsoa no efa mihetsika izao ka atao zay fomba rehetra anetsehana ny université rehetra asana iza ny mamorona na iza ny mandainga amin'izany fa voarainy namana Jeannot Ramambazafy vokatry ny fahaiza manao ny eo amin'izany fitrandraham-baovao zany ny fifanankalozana antsoratra teo amin'ireo solombavambahoaka team sy ny ao anivon'ny miara-manonja izany. Tafiditra ao anatin'ny soratra ihany koa ny fampitandremana ny teny ao anatin'ny miara-manonja hoe anjaran'ny Fidèle Razarapera sy ny maître Anitra ihany no miresaka momba ny dada izay any Antsirabe fa aoka nareo tsy resaka ny tamin'ny sabotsy avokoa zany raha rehetra zany no nitranga ka ireny rehetrarehetra eny no resahana sy ampahafantarana ny be sy maro dia ny hoe tonga amin'ilay fiteny hoe ny mpamosavy mandeha alina aza misy mahita ary ny tombatombana rehetra dia noporofoiny tony soratra ny fanankalozany tony eo amin'ny hoe nararotina avokoa le etsika rehetra izay misy mba isarihana azy ireny anatevin-darana ny etsika teny Ambohijatovo teny Analakely izay nokasaina natao tamin'ny andron'ny sabotsy iny. Tambatra miara-manoja tena izy sehatra anaovan'ny mpanao gazety famakafakana ny raharaham-pirenena.